Plasy tovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity alina ity tonga soa atao anatin'ny fandarana live téléjour ianao izay mandroso any tokantrantsika tsirairay avy araka ny mahazatra atsika dia hovahintsika ho amin'ny ity alina ity Andriamatoa Constant Ravelson izay mpanao politika mpandinika ny raharaham-pirenena ary mitondra famakafakana ihany koa manoloana n'izao zava-misy zao mazava ho azy tsy alalavitra amin'ny raharaham-pirenena isika ny tontolo politika sy ny fifidianana no horesantsika atao anatin'ny fandarana miarabanao Andriamatoa Constant Ravelson manasanao ihany koa androso anaty efitrano ary miaraba indrindra tompoko ary misotranao nanakina sain'ny fandarana ho amin'ny ity alina ity rahaba tsika rehetra moa dia entondray zany aloha androany teo zay ianareo ve tsy ilazan'izay tsy mety ihany sy zay tokony ahitsy mba hisy anatra ny resaka androany mino fa mba hisy eno ihany koa ny resakitsika Andriamatoa Constant Ravelson mazava ho azy zomany andro ary maniry mihitsy hitondra famakafakany ianao satria be dia be ihany zavatra mifamaofao tsy ahafahan'ny mpanara-bavao zany maharaka tanteraka hoe inona no mety ao ambadiky ny tranga tsirairay avy ny akaiky indrindra aloha zay tsy azotsika hitovirana hatramin'ny androany dia ny andeha atao hoe ny filan-kevitra zay nataon'ny gouvernement ty tsy mahazo arivo farany anisan'ny namoaka tao anatiny ataontsika hoe surprise ihany ho an'ny mpanara-bavao nanamafy ny tety andro zay natolotry ny CNI ny amin'ny daty mpifidianana ny gouvernement malagasy tamin'ny alalan'ny prime ministre nisy mivalan-dresaka ho amin'ny mpanao gazety zay nataony voatazona ny fahasivy ny volana novembre fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena voatazona ihany koa ny faharoapolo ny volana décembre anatanterahana ny fiodinana faharoa ao anatin'izay fifidianana izay ho filoham-pirenena izay miteraka ady hevitra izy io satria ho an'ny mpamakafaka dia tsy mbola tafiditra ao anatin'ny journal officiel zany izy androantsika isanao mifampiresaka io aloha misy ihany koa moa ireo mpanao politika nylaza zao maro Gérard Andriamilova fa tsy misy laharana akory ary na amin'ny décret raha tena tsorintsika aloha ny antony namoana an'izay ho fanajana n'ilay 90 andro tokoa ve mba hisiny fitoniana ve sa mety vao maika hiteraka korotana andray ho amin'ny samy ao anatin'ny fitondrana intranga iny topoka tsy trangatranga foana lizy aloha nangalatra kely 10 andro ny CNI satria mifasivy ambe 10 raha tena hoe tena entitra tsara amin'ny lazany lalam-pandrena antsika fa fomba ny mpitondra fanjakana teto amintsika fombany rehefa manomboka menomenina sy te hanamboatra zavatra ny sarababem-bahoaka indrindraindrindra ny mpanao politika fombany avy dia adoboka aingana ny daty mpifidianana dia lasa hoe iny daholy amin'izay ny lasa mahabe resaka ny olona sy ny sisa lasa miditra ny amin'ny atsipirien kely sisa ny olona fa tsy mijery zava-baveto tsony satria misy ihany ny voan'io tazo tsezy io dia tonga dia hoe etsika ity zany fa dia alao sao diso départ eto zay fomba zay paipaika nampitondra zay fahitako azy tsy azotsika ho ditsita hoe ny fotoana hipoiran'ilay izy dia fotoana tena mahabe dehibe ny ady hevitra momba an'izay hoe ahavanina ve an'ity fifidianana ity tsy resaka betsaka akory fa ny vola hoentina manao fifidianana fotsiny ihany CNI efa mijafajafa efa hatry ny oviana mampimeko moa le CNI fa zavatra efa tany amin'ny 10 taona lasa mifantatra fa tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ity zao vao ny lisitry ny tokony ho mpifidy ny rahantsika mahity ny impiry emotra tany ampetim-boany ara moa vice président ny CNI na vita ny teny hoe tsy hanao an'izany
fanavozana tanteraka zany da tateriny izy ohatran'izany ny vola iasan'ny seni ny misy ara nametraka mihitsy hoe ny lalàna mifeny fifidianana tokony hojerena fa ny tena zavatra nidoboka be de ilay citoyenneté ilay olo-pirenena vazaha an'ilay président de république zany raha adevitra be de ao anatin'izay rehetrarehetra zay no nalatsaka tampoka le filazana hoe amin'ny 26 novambra ny datim-pifidianana ka everina hoe rehefa milatsaka ohatr'izay iny de lasa any daholy am'izay jereo fa be deaibe sady nefa mandeha am'le hoe ahoana no 400 tapitrisa ariary ny sasany efa miady hoe ty zany fifidianana mialohan'ny fotoany ty fifidianana anticipé moa filazany azy isan-karazany ohatr'izany lasa any am'zanajana-dresaka any ny mandeha ny resaka fa tsy le tena am'le hoe tena itoerany antony mampisy fifidianana ny antony asiana fifidianana de ny andimbiasana fitondrana anatina tenerana mazava sy milamina eo amin'ny vahoaka malagasy raha ny marina ve zany karazana paikady na hoe karazana fandrika ihany fandrika ho an'ny mpanao politika ihany le paikady fandrika ho an'le mendimendy le azon'ny tazo-tseza ty fa fandrika ihany koa satria ny tsy voateniko teo de zao na efa mbampiara mitondra zao ihany samy exécutif zao iteny ny anankaray amin'ny lahady de tsy nainao avy hatrany de petahanao ny momban'ny datim-pifidianana tsy hainao zay hoteneniny amin'ny lahady midika ve zany fa misy fifankazahoana misy tsy fifankazahoana eo amasorifo sy ny ambotsorohatra ohatra raha iteny an'izay zao de raha riva ihany de fa isy anankaray ana hoe tsisy azy zany tsy fifankazahoana zany ky olona efa niaraka taminy teo efa talohan'izy mbola président ry io nefa teo sy ny sisa ka itsika tsy hiditra am'izay tombatomban'izay fa ny zavatra misy aloha rehefa mba hiteniny ankaray de mba mifampitsinjo momba an'izay le ankaray président de république tsinona le hiteny raha ohatra ndraiky prime ministre le hiteny aorina hoe amin'ny lahady dia ny prime ministre ny président de république amin'ny maha prime ministre azy fa ity zany de mandatsaka zavatra zay manery le président de république aloha lazaiko hoe mamandrika aza an'le président de république satria iny zany le président de république de efa voafefy sady ny zavatra ho teneniny ka tsy zay ve moa ny nandrasanareo mpanao politika ny amin'ny hoe avoay ny datim-pifidianana raha ohatra ka tena vonina marinareo iroso io ary fanamoaka izy de tonga amin'izany ndray ny famakafikana constitution ravelsa zavatra miaraka ny zavatra ohatr'izao hoe avoa ny datim-pifidianana amboary ny fombafomba anaovana ny fifidianana ny didy rehetra momba ny fifidianana ary na io seni io ary amboary daholo ny vola anaovana fifidianana zao nge vola inona moa ny anaovana an'io budget-tsika nge tsisy anaovana an'io akory tsisy anaovana an'io akoriny lasa manontany teny ianao hoe misy mpanefoefo be ve zany mampirisika an'io hoe tsy maintsy atao foana sa te hiseho amin'ny vazaha hoe jereo fa efa manao zahay ohatran'izany zany tsy maintsy tonga anyeritreritra raha fahitanao azy nefa ny manana finiavana ho any amin'le fifidianana ve le fitondram-panjakana zay tranga zay fotsiny raha zay tranga zay fotsiny de te ampiseho izy miseho ivelany fotsiny hoe anao fifidianana fa ny tena fahavonona sy finiavana tsy nisy fifotoana izy nefa teo afaka nanomana an'io tsara mihitsy fa tsy nisy hatramin'izao mbola petatoko ihany ny vola anaovana fifidianana ny fifandraisana amin'ny mpamatso le mpifarimbirantsika zao efa hatramin'ny 7 nefa nametraka hoe reto ny lesoko hitanay ary mety ampidi-dozanareo de efa nametraka foana hoe amboary fa tsy nisy fikitihana an'izany tsisy fikitihana an'izany onoa de matoa constant ravelson raha ohatra ka tamtara no iverenantsika dia nisy karazana ihany
ataontsika hoe ady hevitra na fiaraha-midinika na zay ilazana azy zany na telo amby folo sy roa arivo zany a na valo amby folo sy roa arivo nisy any zany ny atao hoe ady hevitra teo amin'ny samy mpanao politika valo amby folo sy roa arivo moa no ny fisiny ny resaka gouvernement ny taoarina ny etsika ny 73 député raha ny telo amby folo sy roa arivo indray hitantsika ny tamin'ny teteza mita zany a manoloana nireny feuille de route maro samy hafa ireny a azo iverina zany hoe misy any karazana corps politika maromaro ihany tao raha ho amin'ny andro any no tsika miresaka tao anatin'izao régime zao ny antsoantso ny atao hoe concertation nationale foana ny mpanohitra andro any tsika miresaka aloha tsy tamiteraka le izy na tiana na tsy tiana midika ave zany fa velomatreo izay fiaraha-midinika izay fa rosoka hatrampody tokoa raha izay fividianan'izay ny amin'ny tindray mandeha ty a tsy misy zany velomatreo zany ninina mifeo a tsy afaka handingana an'izay tsontsika tamin'ny telo amby folo sy roa arivo nge ohatrany hoe de tena zay ampilamina sy hisiana olona voafidy zay no tena ohatran'ny zavatra lehibe indrindra teo amin'ireo le mpifarimbona amintsika avy any velany communauté internationale nisy vavalatsaka mihitsy nge tamin'ireo hoe tsika tsy andany fotoana eleto a fa rehefa misy ny fifidianana de mety aminay zay a fantatray ny olona voafidy a ifandraisanay officiel zay ny tamin'ny 2013 de inona ndeha ho azy tsy sahazoko iny jereo tsara fa ny vokatry ny fifidianana tamin'ny 2013 nge tena nisy akitabataba be mihitsiny fa de misy koa le mahay mifandambolamo sy mifandamindaminy eo amina mialatsiny afa teny bazala izy amina dil vetivety mahazo zy azony izy sy efa mpanantenana azony de ao ara fa hipetraka 7 amby folo sy roa arivo 8 amby folo sy roa arivo 7 amby folo sy roa arivo ohatr'izay ko nisy an'le telo amby fitopolo député de daboka tany ny fifandamidaminana jereo tsara fa tamin'iny a na zareo samy avao amin'ny mamparamony tamin'izany nisy nitabataba be mihitsy hoe tsy avy aminay io tsy hay Christian io nitabataba mihitsy izy zareo tao amin'ny député fa ny apitson'iny fitsapitsaka zany hoe misy an'le tikidilidily ty foana zany hoe fandamina de pasoanao ny olona mahatsapany tsy marina sy ny tsy ara-dalàna tamin'ireny a miaritra lacrymogène ny ria amin'ny arabe mitaky an'le hoe avoy daholo mihitsy ny fanisana ny vato rehetrarehetra nefa ny any mpitarika candidat ary ananina ary mifandamina manaiky zany ny zavatra miseo de inona moa zao taorinan'ny 7 amby folo sy roa arivo inona ny raha vanina teto fa dia mifandramatra sy mifandranitra sy mifandraha eto mitarika an'le vahoaka zay ny tena zava-doza lasa tritra le firenena lasa tritra ara-politika lasa tritra koa amin'ny fiombonan'ny firenena satria zao lasa velona ny resaka faritra sy foko aloha de tsorondrany hoe ary zalareo Antananarivo foana ve rehefa miteny zay Antananarivo zay a tafiditra daholo na resaka toerana foibe mpanjakana na resaka foko zany ny vokatry le hoe tsy misy tena tenerana fikonan-doha ny nanaovana ny fifidianana ka am'ty azo antoka tsara mihitsiny fa vo maika ahenjana noho zany ny zavatra iseo zao ary rehefa kiamenmenina ono ndre matoko constant Ravelson natsitiko kely teo ihany fa somary iverina kely hoe raha ohatra ka miresaka ny atao hoe fomba fiasa mahazatra ny gouvernement tsika indrindra fa miainga avy amina filan-kevitra ny gouvernement de hoe didi-mpanjakana misy numéro zay le décret resahatsika le tranga tamin'ny farany teo nefa ny tena tsika hoe karazana fampitamba avao de rehefa niandry ianao zany ny filan-kevitry ny ministra andray ny apitson'io tsy nisy filan-kevitry misy lamokamokana resaka fanamboarana arabe zay natao filan-kevitry ministra ozy ny mpanohitra ary am'le miara-manonja areo hoe tsy nanisy sira mihitsy ny aza raha ohatra ka tsy olona fomba fiteniny zay hoe tsy nanisy sira io tsy voatery
raha tena ny soratra ambony taratasy ny jerevantsika tsy voatery akory hoe de hisy fitsofandrarina faneken'ny filakevitry ministra le resaka momba ny fifidianana administration manko io ary ny prime ministre ny lehibe ny administration zay le izy fa amin'le hoe fahefana faran'ny tapony eto amin'ny firenena kosa tsy misy afa-tsy olona anankiroa izy no mifandaminao azo antoka tsara mihitsy fa tsy maintsy iresaka momba ny fifidianana na ny omana iresaka momba ny fifidianana le président de république amin'ny lahady de tonga de nitsenaina am'le datim-pifidianana dikan'le datim-pifidianana nge de hoe tsy misy kitihana tsonko ninninna zany ny amin'ny lalàna amin'ny fifidianana ny amin'ny oseni tsy mahavita ny asan'io lisitry mpifidy raha tsy vitany zany rehetrarehetra any zany de alefa misy farafaratsiny misy prise de risque lehibe zany hoe misy zavatra mitatao tsy maintsy tatan'izy mirahalahy io kanefa de raha ny tena raha mpitondra endry aloha de ny président no teny taloha président no teny taloha azy efa namoaka an'iny karazana ny tena manahirana mantsy ao anatin'izy andriamato position velisona ohatra ke tena politika ny resantsika tena politika midika ve zany fa mametraka ny toerana koa le prime ministre hoe zany prime ministre ekena fa nisy an'ireny le motion de censure reny dimy amby zato ny député tao anatin'izany rehetrarehetra zany ka ohatrany ahoana ny andikana zany tena hoe lafin'ny politika politisianina mihitsy mametraka izy fe vita ny fifidianana na de eo ary ny ahianao ny amin'ny resaka voly lisy mpifidianany resaka seni hoe tsy misy vanina amin'ny budget sy maro samihafa ka ahoana ny andikanany zany ny andikako an'le izy na fanahinina na tsy fanahinina za tsy de natao hoe aminany hoe inona marina natao ambadiky ny sain'ny prime ministre fa na fanahininy na tsy fanahininy dia voalohany aloha te hipetraka mihitsy izy ao anatrehan'le mpamatsy vola sy ny sisa hoe jero fa za no mahavita an'io ary za no manao an'io faharoa kenda ny président mbola hiteny amin'ny lahady zao no mahakenda azy mbola tsy voavaha akory ny moimoy momba n'le hoe vazaha ve ny président sa vazaha tapany sady vazaha no gasy tsy mery tsy ho gasy zany hoe raha ohatra ka hiresaka momba ny fanohizany mitondra ny présidence ny président satria raha amindrareo le mpitabataba lalàna am'izao fotoana zao agny mamoaka n'ity article fa 270 amin'le satan'ny maolo-pirenena malagasy ty ry zareo raha amindrareo tena mpikirakira lalàna miseho masika amin'ny lalàna de efa tokony najanona mihitsy ny président de république ankehitriny io ka zany tsy maintsy ny omany teny momba an'izany ny président de république amin'ny lahady tsy voavaha akory zany iny resaka iny tonga de petahana le hoe mandeha ny fifidianana ahoana zany zao ty zava-doza ao amin'ny firenentsika ty dikan'io zany de efa zay lalàna misy eo de zay ihany no izy le lalàna misy eo de nahatonga aninga Andry Rajoelina afaka nirotsaka ary voafidy ho président de république na de vazaha aza averiko ihany za tsy te hiady-hevitra hoe tsy gasy tsony ve izy fa ny zavatra tsy adika-hevitra de hoe sady vazaha izy no gasy ndraindray ny sasany manao hoe tena efa vazaha mihitsy izy tsy any ny olana amiko fa ny olana amiko de zao anoa fifidianantsika raha-pitso irotsaka zany izao olona tsy fantatra satam-pirenena rehetra zao de ataonao ahoana zany raha nyhevitra aloha zany tokony nalamina mihitsy aloha iny resaka iny tokony ny andro ny président hiteny izy satria ny ekipan'le irotsaka hanao hoe nainay tsy maintsy mirotsaka ko reny arany teo nirotsaka ko ahoana fa ny ekipan'le le mieritreritra hoe hany malagasy fa rehefa manana satam-pirenena hafa de efa tsy malagasy tsony reo de anohitra tsy anaiky ny irotsahany mbola vo candidature apetraka fotsiny
ka zavatra mampiady io zay ve ny tediavan'le premier ministre zany tsy maintsy atao nahoana naninona raha niandry ny président tsy hainao zay ho tenen'ny président teo mety anao ny président hoe lisy ko ohatra ny manery ny président hoe aza manao tsony ianao inona ny antony mahatonga an'izay zavatra le zava-misy le vatom-panorona ny mahatonga amin'ny teny an'izany rehefa atao an'izay izy rehefa iteny izy am'lady sahirana iteny hoe za tsy maintsy manao dika am've zany hoe ifanaritaketo amin'ny hoe ianao vazaha ianao gasy de mety olona hafa koa mbola anao ohatr'izay tany Côte d'Ivoire ange ohatr'izany ange ny nampifamono ny Voriana tamin'ny Gbagbo sy ny ekipa ny Ouattara hoe Ouattara mananila Burkinabe fa tsy pure ivoirien zay ve ny averitsika eto zavatra ohatr'izany raha ohatra ka tena iverenako zany le izy karazana velapandrika ho an'ny filohan'ny repoblika ihany ve zany namoana velapandrika io na fananiny na tsy fananiny voafandrika amin'ny filohan'ny repoblika voafandrika izy raha ny tsotra indrindra zany zao rehefa nisy an'io daty mpifidianan'io ny tsotra indrindra ho an'ny firenena de manao ny président repoblika hoe tsy anao tsony ary fa mampisamaka ny firenena fa ny sarotra indrindra ho an'ny firenena de izy anao hoe za anao tsy voavaha akory le resaka momba n'le mahagasy na tsy mahagasy azy de zay ny sarotra indrindra ho an'ny firenena de eo miankina amin'ny ny zavatra tena mba hoe endry mety ho avoakan'ny filohan'ny repoblika amin'ny fotoana io de ny manao hoe ho amboaritsika re vahoaka ity momba ny fifidianana ity fa hita zao fa mampisaritaka atsika na de le nationalité fotsiny aza kanefa rehefa manao an'izay izy zay nanaovako hoe fandrika rehefa manao an'izay izy de tsy maintsy ohatrany hoe miady amin'le premier ministre zany satria ny premier ministre efa namoaka hoe am'le 9 novembre ny fifidianana ka zay zany mifamandrika zareo atapony ao zanatra zany isika moa samy mbola tsy mpaminany ka hita zay zavatra horesany fa zay famakafakanany atsika samy mandika hoe raha hiteny an'izao izy raha hiteny an'izao raha ohatra ndray ary izy andriamato Révolution Constant mety hoe tonga amina hoe firesana fanomana fifidianana hoe mety misy fanamboarana mety amin'ny alalan'ny didy ny lalàna raha iantso ny atao hoe fifampiresana ny filoha aloha hoe andao ifampidinika ny mpiray-tandrazana ireo acteur rehetrarehetra mety amafandray ve zany an'io daty efa navoaka gouvernement io raha sanatria misy zany ohatrany ahoana ihany koa mety mipelaka zay nge ny teneniko hoe voafandrika le président ary tsy ny président rery ny voafandrika fa le firenena mihitsy tsy chance zany ahoana moa ny ilazana zany hoe raha saika nisy mizotra mora no hoe fikaonandohan'ny firenena mba ho tenerana tsara ny anaovana ny fifidianana no io famoahana daty io de tsy afaka manamora an'izay président de république ary tsy afaka miditra an'izay fanantenan'izay le firenena no io daty navoaka tsy amin'ny leran'io zay ny manahirana satria voatery jerena hoe ahoana zany ny fomba nataterahantsika an'izay patonga ny roviana nataterahantsika an'izay raha ho anao manokana zany na hoe ho an'ny malagasy inona ary ny zavatra andrasana amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny resaka zay voataony amin'ny lahatsa avako tsara ianao mako manao hoe ho an'ny malagasy ho an'ny malagasy aloha ndrasako de ave no amanokana ho an'ny malagasy maro ny malagasy tsy de amin'ny menomenotsainy loatra ny hoe ahoana ny lalàna momba ny fifidianana ahoana ny fa mety anao ary izy hoe avelao hitobaka ny vola fa de misy ndray ny vola zany amin'ity mikarama miogaoga amina kandida mahazo t-shirt mahazo inona zay le sarababen'ny vahoaka le tsy manaraka ny fandehanjavatra fa ho an'ny tena manokana ho atsika manokana ho an'zay mba afaka mandinika sy mandalin-javatra indrindra eo indrindra mahasaro-pady an'izy ity hoe tsika ve handeha amin'ny hoe efa fifidianana ity zany ny président efa vizana raha teo ny ekipany zao avelao de avy de atao am'izao fa voatsika io ohatrany tamin'ny 2018 ange nisy nanao an'izany everiny fa hovoany le izy
de nekeny le hoe dilla leo fifanarahana ka tsy mahazo manao an'izany tsika le mba afaka mandinika ho atsika manokana dia mipetraka ny resaka hoe ho averintsika ndray mandeha ndray hoe zany amina krizy avetrany ho atsika izay raha ho manokana dia averika any miteniko omby eny za mba mahagaga tsy misy olona mitorabato aho hoe ary rangaty to ohatra ny mame varavaraky ivoana ho an'le président efa tsy azony olona foana kanefa ny omby eny dia miteny ny lalam-boninahitra lehibe ho an'ny président Perinasa ary ny lalan-kivoahana ho an'ny firenetsika dia ny mampanao tenerana mazava tsara tsisy fandrika tsisy fitaka momba ny fifidianako avy zay ny lalana tsotra indrindra raha misy hitadidin'ny olona ny ingahandry Rajoelina hoe nandalovany teo amin'ny fitondrana dia mba voarina mba tafarina amin'izay hoe izy kosa no mba nametraka zavatra mahatsara ny repoblika ino moa ny repoblika fa dia le hoe teneranam-bahoaka ny itondrana ny tany sy ny firenena hoe izy zany mba tena mba namelona ny teneram-bahoaka teto amintsika zay zavatra tsy nisy foana hatramin'izay ny fifidianana dia fomba andrombahana fahefana zay fotsiny teto Madagasikara. Fa inona ny tianao tokavy amin'ny hoe teneranam-bahoaka? Ny teneranam-bahoaka zany hoe ny teneranam-bahoaka dia zany hoe tena azo antoka amin'ny lalàna mpifidianana sy ny fomba hitondran'ny seni moa izao no anankina anazy hitondran'ny seni ny dingana rehetra amin'ny fifidianana azo antoka fa voaja ny safidim-bahoaka sy ny fahalalahan'ny vahoaka raha izay ary azo antoka ara-teknika le teo zany le taony tenenin'ny mpahiteny vazaha hoe demokrasia le safidim-bahoaka ny fahalalan'ny vahoaka ary azo antoka ara-teknika fa tsy misy mihitsana sy simba eo am'mpanototosana azy ny safidiny ny mpifidy tsy misy hoe incident teknika tsy misy hoe taraka miveriny impolo kely ny lisitry ny mpifidy vo zay vo tanteraka le seni incompétent zany mba tsy zay ny manao an'le fifidianana mba misy tetika tsara zany hoe fifidianana tsara tetika zany ange tamin'ny heritaona dia efa tokony nanomboka ary nandaty ny fifidianana ary dia efa fantatra ary na ny vola hoentina manao ny fifidianana zany manimba ny teneranam-bahoaka daholo zay satria le vahoaka ampanaovinao teneranao izy ary no ataontsika président ohatra zany kanefa ny le fomba natotosana le fifidianana fotaka ara-teknika ary eo amin'ny lafin'ny demokrasia indray dia tsy azo antoka akoriny zay le tiako lazaina am'le teneranam-bahoaka mazava tsara mihitsiny zay ny makasika an'iny fa hidirako ny tepoka faharoa raha miresaka tsika nyty le asa fampitambavao ve ho no isokajotsika fampitambavao nyty filan-kevitry ny gouvernement ty ny azo antoka aloha dia niakatra ny caution ravelson ronjato tapitrisa ariary na 1 milliard FMG misy gasy mahavita an'izany ohatrany ahoana no andikana ho an'izay zavatra zay misy gasy mahavita an'izany karazana fanoliana kolaka sady ho an'ireo candidat tsy manam-bola ve sa misy kolaza hoe am'izay mba tsy ho efapolo sy ho dimapolo ny candidat fa mba sy ambinambiny resaka zany ambinambiny resaka zany zany fahitako azy fomba hamafana deny meloko ho aloha le tenin'ny mpamatsy vola hoe mba hatao fantatra mazava ny fampiasana ny vola amin'ny fifidianana io zany akavola amin'ny Rosianina koa inona moa na isy akavola amin'ny Alemanina ohatrohatra zany tsy fantatro reny manko manao ohatra ny écurie zay manao écurie izy hoe misy olona maromaro ndray aprisihiny anao candidat ary vatsiny vola dia reo asainy mifanaraka hoe manao code de bonne conduite na salam'izany hoe mifanaraka nareo bonne conduite zay mba tafasondrotra aminareo ino ny toananareo menakavy rehefa avy eo tiany vola zay ny zavatra anankiray zany hoe ile resaky ny mpamatsy vola zany
le hoe mba ataovy mazava tsara ny contina propagande ny candidat, ataovy mazava tsara misy fetran'io, omeo fahefana le CCFVP le komity komity manaramaso ny fampiasam-bola amin'ny fiainana politika eto. Mba omeo fahefana io azahoany manao an'izany 0 pointé fa tonga de miditra any amin'le hoe zay milliardaire multimilliardaire zay manana hélicoptère zay manana any mahazo manao na de io propagande io aranga zao le voafetra amin'le firy ray volana izy teo ray volana tonga de fahamezana vahana fotsiny an'le le candidat fahanany hery avany velany itety a Madagasikara ray volany fa raha volana maromaro ny propagande raha nazava ny atao hoe pré-campagne mazava tsara inona ny atao inona ny azo atao tsy azo atao amin'io hafa kokoa satria le olona manana namana afaka mitety ny firenena ny tety tanàna mandeha amin'ny tomobile mandeha moto mandeha tongotra afaka mifaninana tsara fa itya fa za tsy mbola te adevitra an'iny fandrebirebeny iny aloha zao iny de fôko fotsiny ao anatiny hoe le lalàna amin'ny fifidianana mihitsy no tena mila jerevantsika menakavy fa misy manko le manao hoe nahoana no 200 tapitrisa ariary kanefa ny tamin'ny farany zao mitady pitsipitsiny amin'ny lalàna io antsiany ny resaka fa any amin'ny hoe démocratie eto amintsika zany hoe tena mba tenerana mba oka ve mba mitovy ve na tsy hitovy ary mba rariny ve le fifaninanana fa tsy fifaninanana hélicoptère zany ange ilatsika an'le fanovana ny zavatra anankiray zao mijereko ato de manao fampitahana zany tsika ny amin'ny atao hoe daty tamin'ny fifidianana 2024 sy ny daty zany tamin'ny ity ndraisina androany ity raha ohatra zany tsika ka tena mijery de ny hoe tsy hitovy ve zany ny sansany candidat ao anatin'ilay azakazaka raha misy ary tsy hitovy inona ary le teneranam-bahoaka eritreretiny Cosson Velson afaka manome ohatra mihitsy mivenao mba anana an'izay fitovizany zay ny lalàna resanao io afaka manome ohatra venao zany zao hoe le teboka ohatr'izao tokony hokitiana mba hitovytsika tsy fantatry zany ao anatin'le mba hitovy na hoe mba ho rarirary ny kokoa ohatrany hoe afaka manome ohatra ve zany ianao raha ny lalàna ohatra inona nkitiana reny zao ny faisamoam-pirenena fanangataka io ndao asina plafonnement ny iny de fa resaka iny hoe asio fetrany ny vola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra efa anakara iny zao fa alavao avela ho lava mihitsy ny fotoana anaovana propagande fampelezan-kevitra fa raha vo fohy kely ohatran'io io de course hélicoptère zany ty fa tsy safidim-bahoaka akoriny tsy teneranam-bahoaka akory hoe tiana ataontsika président fa hoe izany de tahaka izay ko maninona moa no tapy ahoana moa zany atao inona filazan'izany hoe pouvoir discrétionnaire zany hoe fahefana tsy adikevitry ny prime ministre ny manapaka hoe ataovy amin'ity le fifidianana zao lizy misy milaza ary moa hoe tsy nahazo fankatoavana tamin'ny filoham-pirenena zany hoa tsy zao lizy mangalatra 10 andro le CENI amin'io de tsisy adevitra fa de atao fotsiny zao de mety fa maninona raha efa hatrizay mihitsy no efa raiketina hoe ny alakamisy 2 amin'ny volana novambra no fanaovantsika fifidianana président république amin'ny fotoana alaniny ny mandat le alakamisy 2 amin'ny volana novambra aloha efa fotoana ny orana zany fa ohatra iny na be tao aty aloha ataovy daty fantatra de ny meloha ary tsy adika hevitra ntsony ary tsisy ampitambazaninao hoe ataoko tsy ataoko le daty zao rehetrarehetra nge vokatry le gouvernement ary vokatry le CENI
tsy mahavita ny planification sy ny administration an'le fifidianana kory. Zany ohatra zany azovainy zany hoe tonga de data raikitra ary tena ataovy ary amin'ny fotoana tsy hiorana, tonga de data raikitra ary tsy azo ovaovaina amin'ny sitrapon'ny mpitondra ao fa tonga de data raikitra ohatra zay. Raha ohatra ke daty sisy ny orana aloha zany de hitanao ihany toetrandro malagasy tsy fantatra tsony amin'izy ty. Volanina ohatra ary ohatra zany zao hoe constant Ravelson olo-pirenena maneho hevitra resaky zany inona zao no tena mety amintsika kokoa volanina novambra ka hatramin'ny mars avril ny fotoana ny orana eto antanio météo. Ie dikan'izay ivelan'izay ny atao e. Ivelan'izay ny atao ny premier tour deuxième tour. Mazava tsara mihitsy zany hoe tena manao karazana réforme mihitsy antsika ka ahafahantsika ahoana ny tetezana epitatsika makany ndray zany zao. Raha ohatra amin'ity ary tonga de horeketana zany ho tohizana kely le mandany le fitondrana ve sa teteza mita ihany tsika sa apetao aminay ange fa zay efa manana proposition feno momba an'izany e. Inona le proposition nareo? Ohatra zany ohatra lazaiko ohatra zany ohatra raha izy rehetrarehetra tansaitsika eto gasikara zay nanana fotoana mihitsy ny lafiana manomboka any amin'ny hoe fanaovana lisitry ny mpifidy hatrany hatrany hoe atao manahoana ny anaovana ny lisitry ny mpifidy no aingana an'io sy havita tsara an'io. Pahatonga any amin'ny hoe ny andefasana ny vokatry ny fifidianana zay zao de manana sosokevitra zay hoe arosoy aloha ny fitsaharan'ny fandatsam-bato mbola mazava ary ataovy akaiky ataovy ao amin'ny commune ny SRMV zany hoe les sections de recensement matériel de vote am'izay zay mpifidy rehetra ao zay candidat rehetra ao ny fokotany afaka manaraka an'iny mba tonga eo amin'ny commune mbola mazava ny andro tonga eo amin'ny commune izy ary eo no atao le zavatra tsisy anova koa eny an-dalana santionany kono hoe mba olona fidina ny ao amin'ny fokotany zao ny préfet de police na Antananarivo zao ngety manao tsisy mahazo miteninareo président pokotany momba ny fifidianana io eo ka satria olona tendrenika olona tendreny mbola mantany anao ina le raha olona bofidy io de tsarainy olona ny fidy azy ao izy takan'izany ko zao ny raha be dehibe ho any ohatra fa resaka anankiray tena lehibe hoe tena ainy dehibe nyty fifidianana ty de ny CENI matona lana tamin'ny ministère de l'intérieur amin'ny fanaovana fifidianana ary tsy teto Madagasikara ihany fa raha tsy diso Congo izy koa nanao ohatra zay ny lalàna momba ny CENI tsika teto tamin'ny 2012 de tena nanatanteraka an'le tokony natao hoe tsoahana tamin'ny gouvernement tsoahana ministère ny intérieur ny fikarakarana fifidianana satria hatramin'izay tantarany Madagasikara dia fampanjakana ny candidat ny atoko mpitondra foana nataon'ny intérieur ary manao atsojay amin'ny candidat hafa de hoe tsoahana aminy de mba zay le CENI voalohany CENIT tam'izany novana tamin'ny 2015 lasa solotena tinendrim-panjakana ihany ray ny be ao anatin'le CENI amin'izao fotoana zao lasa misy interventionnisme zao ny solotenan'ny mpanao gazety zao de niteraka hevitra mihitsy zay ka solotena efa voafidy ny mpanao gazety zao solona hafa ohatran'izany ohatra ny solotenan'ny fikambanan'ny mpitsara zao na ny solotenan'ny fikambanan'ny administrateur civil reo ny olona tena manana ny fahaizana ary tena manana ny traikefa tamin'ny fanaovana fifidianana aizy izy zao anaty CENI tsisy fa olona tinendry solotena mpanjakana ary tsy vitany hoe tinendry fotsiny amin'izao fa tsy misy akory ny masotsivana tsy misy akory ny critère de sélection hoe tena mba fametrahana hoe olona efa zao taona tamin'ny fahaizana lalàna na tany ao niveaun'ny université ny mpahay lalàna sy ny sisa olona efa zao taona nanaovana momba ny fifidianana tsisy an'izany jereo fa miteniteny foana le vice président ny CENI zao tamin'ny voananomboka ty raha ty any nanao izy hoe tsy hisy an'izany fanavozana refonty
total listy électorale zany fa tsy zaka zany tamin'izay taty arinandray izy a dia manao miteniteny foana momba n'le etaetan'ny mpanao politika leo hanamboarana didy sy lalàna fa zany angano asany ny seni ankehitriny aloha dia hita mazava mihitsy a sady tsy compétence tsy démocratie ny solo tena ny atokony na ny firehana politika tsy hitanao ao tsony araka nambaraka teo hoe ahoana ny lalana tongavana any amin'izay le averiko tsara moa le voambola nampiasainao hoe teneranam-bahoaka ho an'izay fifidianan'izay a ohatrany ahoana ny lalana tongavantsika any satria lalana tongavantsika any rehefa nangingina zao nisaka tetezamita dia nanomboka tamin'ny maraina zao na enindray noka mivoakavoaka any zao ny resaka génie nandritra ny fety pireneny frantsay io zany zao misy olona miresaka dia miverina indray na devitra momba ny tetezamita ka aro tonga dia tsy olona ny resaka zao ny tetezamita le tetezamita aloha no fantatry ny olona amin'ny tetezamita dia hoe mifampizara seza amin'izay mba milamindamina eo dia mifampizara seza dia samy mahazo ny saosy zay azo nitrohana ao anatin'ny fitondram-panjakana ao ny atoko samy hafa dia samy afaka mametrapetraka na hatrany amin'ny mpamafatrano ary ohatra ny fitenenana dia solony daholo ny olona ny atokony zay mifantatry ny olona amin'ny tetezamita miteny hoe génie ianao tsy mahalala tsipriany anio a ny zavatra mba tiako asiana karazana arofanina dia zao ny zavatra zay ho atao no ndao resahana fa tsy hoe misy misoratena ry hoe zahay a no itsina zahay no roa ary zao le tondranay an'le tetezamita tsy milaza ny anarany raha tsy diso a ireo le olona le sahirana foana zao a miezaka manadio hoe tsy tetezamita zany ty tsy tetezamita zany ty fa entanty amin'ny olona tsy mahalala an'izany ny olona fa izay atao ndao resahana raha miresaka ny président république amin'ny lahady fa itsika dia hanao tenerana ampiray firenena ny amin'ny fomba hitondrana ny fifidianana tsisy fireandroarinana iny akory a voapetrapetrakytsika ny ohatra hoe ny resaka mombany hoe zao ny anaovantsika ny seni iny maikiny mako dia zao ny fomba ny endrenany ao amin'ny seni mba tena maleo tena ny seni ary zao ny tsy maintsy plan stratégique ataon'ny seni tsy manana an'izany akory angehtsiny ny seni io e mipirofo a ny vola esahany ary tsy vitany akory ny planifie an'izay zao ny planification stratégique ao an'ny seni dia afaka mifame hoe zao volana vita io formena ny olona anao seni etsetra etsetra ny didy aman-dalàna hafa rehetra iny azo anaovana fivoreniny député toko mbola eo azo anaovana fivoreniny député iny tsy ara-potoana efa nisy inge zao nanao tolo-dalàna nakany amin'ny assemblée fa tsy fantatra zay naleny misy vitsivitsy ny hitako efa nanao député Irénée zao ny député Ratsiraka Johasy atana fotsy tsy mety tsaroko tsara ny anarana misy fito angamba izy nanolotra izay mampiseho fa zavatra ny olona efa manana ny vonina ary ho atao amin'io ka ny président raha tsy teny an'izay amin'ny lahady dia karazany mikiry biby amin'ny zavatra efa tsy misy lala-kivoahana ihany vita vetivety ny tiako aseho aminao dia hoe vetivety tsisy atakandro zany dia mba mifampiteny ao izy hoe ohatra ny nitenenany an'le député tamin'ny nanao motion de censure ihany dia mba mitsangana ambony latabatra indray président mba manao hoe dinio anareo io satria zao a misy obstruction parlementaire zany hoe ny tolo-dalàna avy amin'ny groupena député sasatsasa mikasika ny fifidianana zao a dia tsy nihetsika akory natelin'ny bureau permanent-tany fa io ndray rehefa hanaovana fivorina rehefa ohatra ny président ny république manao hoe mba république ty etiko ity ka ndao ataotsika ohatra ny république sy mendrika ny république mihitsy ny fifidianana mandeha io fa fahitanao azy nefa
asan'izany ve le fanjakana fona am'izany ve tadio fa resaka code électoral no napisika ny 73 député tamin'ny fotoanandro ny fitondrana ratsonaramapiana ohatr'ohatr'izay moa tsy le tiako teneny tena anana zay finiavy volonté politique sy ny salam'izany tsika zao miresaka zao a dia ny hoe hanao mora ohatran'ireny le miandro voka reny hanano mora ve sa ho sarotra ny fahaterahan'ny tena teneranam-bahoaka avy amin'ny fifidianana eto amintsika anisan'ny mety havaly an'izay ny amin'ny lahady raha mandeha amin'ny fahendrena ozy ianao manko hoe asahanao an'izany sa tsy asahanao efa fandrian'ny olo ohatran'io ianao ka ahoana indray za mitotika amin'ny député totika amin'ny député aho hoe ny azo ny zavatra hitako a tam'le nisy an'le farany teo le hoe saika hanolo mpikambana fisifisy eo mpikambana ao mbromaritra zao no hitako ny député atsika efa manomboka député ny Madagasikara fa tsy député ny Mapara tsy député ny mpanohitra rehefa mahita ny tsy mety ataon'ny prime ministre izy 5 ndray mirohatra rehefa anongana iny ty rehefa mahita tsikeraina ny mpanohatra izy a mampiseho hoe zay tsy anisan'ny mpanohatra zany misy mako falifaly hoe tsy vaongana kanefa na jereo tsara ny isam-bato zany hoe am'le olona 5 tsy makasitraka amin'ny fitondrany tsay kristian zany a misy olona 70 mahery tsy manaraka nyle taritarian'ny mpanohitra akory zay no hita izy tsy nafenao an'le andro tokony mpifidy fotsiny no tsy nampiongana an'le neveriny aongana fa izany tsy milaza hoe zareo reo dia nanaraka ny mpanohitra ka le député tsika zany zao hoe efa mamofopofona hoe député ny Madagasikara ary tsy mahagaga zany satria mitsinjo ihany koa izy no hoe ahoana rehefa avy eo za tsy maintsy hiverina amin'le vahoaka ihany dia io ny fietsina mazava tsara mihitsiny raha ohatra maranantsika an'izay a raha ohatra ka mifanohatra zany zavatra rehetrarehetra famakavakana moa ny atsika mety mifanohatra an'izay ny tranga ahoana ny resanao azy a inona no mety ho fiatraikany a ho an'ny firenena simba firenena Gasikara simba izahay io nge a misy aminay mpanao politika dia zay ty lazaiko ty mihitsy ny lasantsy mampandeha anay hoe ahoana ny itsanganany ty fireneny ty ndray ka ity fifidianany ty a everiko fa dingana iray azahoana manao zavatra bebe am'izay fanorenana indray ny fireneny zay raha sanatriany vava moa ka ny lalana mifanaritaka sy ny sarotra sy ny sisa no alehan'ny mpitondra zay afaka maka fanapahan-kevitra manamora zavatra am'ty fa raha sanatriany vava ny anay toizinay ihany zany lalahm-pifidianana zany nge tsy maintsy ho tonga amin'ny fanamboarana an'izany nahoana nahoany izany seny zany tsy maintsy ho tonga amin'izany nahoana fa ny fantaniana fotsiny de hoe de hisy fitiavatena be de manahoana ve na isy fanaovana sampy olona fa nindraindrana tsangan'olona zay manahoana ve fa rehefa miteny ianao hoe lalahm-pifidianana amboarina de tonga de le olona toanany ny ao an-tsaina rehefa miteny ianao hoe ny maolo-pirenena malagasy savazady tonga de le olona toanany hoe ereo mitady anao zay tsirotsahany président république atsy ngamba le sy teny an'izany kanefa ny de atomotra ohatr'izany ny ametrahany an'le resaka fa rehefa iresaka nationalité ihany aza fanendrikendrika amin'ny zavatra marivo kely ohatr'izany fa io ange lalina
tonga hatrany amin'ny hoe ahoana daholo zany ny olona rehetra zay vazaha tapany eto amintsika amin'ny fananatany ohatra zavatra lavitra oatra zany io mila diniany zany fa mbola amin'le fifidianana ihany aloha zao hoe ny firotsahana fidiana mbola zay aloha fa de ho lavinareo ve ny fandiniana an'io momba ny maha-olom-pirenena io zany a babenareo ankehitriny efa voarakitra daholy voarakitra tsara voarakitra tsoratra hitan'izao tontolo zao daholy ny teny zay ataontsika rehetrarehetra tsirairay aby na iza zao fa ho babenareo ny vokatr'izay vokatr'izay hoe ny fanasiana nasianareo manemboka atsangan'olona de tsy raharahinareo ny zavatra mety irefitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana fisoratana ho kandida zao fotsiny raha ohatra ka hoe raikitra tokoa tiany hoe io moa raikitra manaona ny olona nge efa gaga ihany io raikitra ve ty zay no izy ianao manko manao hoe karaha ohatra ka tsy mandeha amin'ny ohatra zany ny anay ny asanay mpanao politika de ny mba hatonga azy andeha mora mba hanao mora ty firenentsika ty zay ny anjaranay amaranantsika ny resaka fifidianana nataoko tsetratrehtra tsy aritra ihany satria na tiana na tsy tiana ny mato caution velson tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny adevitra foana na azo antoka aloha na ny 3 marina fa olona no notoanana 4 izy mirahalahy mihitsy no ny fanandrina olona ho tafavirina ihany ve zay raha kisarisary manomboka mandeha zany zao ny analizy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny filoha Marc Ravalomanana deuxième tour tsy mbola vita zany ty mbola tsy farana ve io raha ny fahitana ho azy sa mety azo everina fa hisy rénovation vaovao na révolution vaovao ivelan'ireo mihitsy taorinan'ny zakaben'ny tim zao de nisy député avao amin'ny tim tonga de nandray fitenena de nanao hoe verina indray zany ny seulny izy mirahalahy mianaka deuxième tour 2019 mbola tsy vita zany ty za manantena fa tsy resaka revanchard zany hoe olona mpitady valinady ohatr' zany nitondrantsika ny eto amin'ny firenena enao moa raha vo miteny ohatr' zany nge zany teny gasikara zany zao tonga de rapitry any de efa misy mamoaka amin'ny gazety na amin'ny radio na amin'ny télé hoe gasikara de mitady nini tonga am'izany ange reo olo reo enao raha vo miteny amin'ny hoe tsy mety le seul mitady nini alao izy rotsaka fa zao kosa aza de matiny tazon-tseza jereo le anjoatsika efa hita tamin'ny 2019 efa hita tamin'ny 2013 jereo le anjoatsika ary tsara mihitsy aloha lalam-pifidianana amboary mihitsy ny genie de ndao fanatrevy eo nareo rehefa madio ny kianja ilalovana ny raigle tsy tsotsorika am'zany hoe rehefa madio ny kianja ilalovana ndikan'le rehefa madio ny kianja ilalovana manko de fanatsotsorana fotsiny hoe de ny mpitondra fanjakana mitsabatsabaka miangatra fa rehefa mazava tsara ara teknika ho an'ny genie ka compétence genie ndikany hoe compétent de hoe manana ny fahaizana sy ny traikefa sy mifakingana amin'ny asany nazoaloha nandrimato coston version de tsy ireo genie ireo aloha zay compétent resanao zay tsy reo hoe ary tsy le tsangan'olona tiako lazaina am'izay le fomba nanendrena azy mba farafaharatsy ny ahay mba makasaina amin'le tamin'ny 2012 makasaina za tsy manao inkony tsara de ny lalàna io ngamba diran'le madio ny kianja fa ny lalàna de lalàna mampandeha tsara ny safidim-bahoaka voaro ny safidim-bahoaka zay ny ary manahoana ny assise satria io aloha zany ny tsika afaka manao cour électoral spécial raha ohatra de manahirana loatra io assise io io manahirana aloha io tsy io ihany fa le tamin'ny teo aloha le teo aloha koa tika zay tsisy koa ty raha fahitanao azy ve tonga de tsorona resaka manahirana ka hita tamin'ny fihetsiny sy ny zavatra teneniny ny nge miteny tsy voizina reny indray de hitanao zao hoe
ao anatin'le tolo-kevitrareo daholo zany rehetrarehetra ny asesena zay tsy niresaka asese vatana fa zay mieritreritra hoe sao de manome fahefana cour électoral spécial de misy norma tsara fanendrena voatena ingo asese io mivoaka dolodolo ny fiainan'izy rehetrarehetra tsirairay apita ty vadiny atsy ty avadiny atsy ty tamin'ny fotoana zao nanao an'izao ty zany ange fa de hodina fanina fotsiny zao anaty fonoteny kely iza moa zany le hoe nareo zay efa nomaninay zavatra oatra iza le za zao aloha za Constant Ravelson misy ekipa ave zany nareo mpalohitra ave santo politika ave le zay io fa mba azo raitsana misy inona filazanareo ny plateforme moa misy fikambanana maromaro misy vonana za zao anatin'ny le hoe KMFB Josafy hoe komity manao andromaso ny fahefam-bahoaka ny josy ny safidy efa tamin'ny 2010 io ny fanatsanganay momba n'izao zavatra zao mihitsy ary io KMFB io anatina plateforme savovonana atao hoe diniky zay izay tsy mipetraka ho azy fotsiny tamin'izao na ny andro mana avy any an-danitra fa firenena tsy maintsy asiana lalakivoany tsy maintsy mazava tsara mihitsy zay ny tontolo ny fifidianana ny zoam-pirenena sy ny datim-pifidianana maro samihafa anisan'ny raha tsy azotsika hitovirana moa izy iny etiam-pamaranana raha sitrakao ny fiainam-bahoaka mitoy foana ihany koa na isy fifidianana tsy isy délestage io vidim-piainana io mety andeha atao hoe vao mafaly ihany ve ny vilakevitra ministra farany teo fa de isy andreo fanamboarana ny lalam-pirenena maika zay ny tany-tsaina maromaro tsy fantatro zany rehetrarehetra zany fiainam-bahoaka takokenatra io hoe tsy anana G des Îles raha horaikitra ihany G des Îles mbola mametraka raha ary ianao mbola manisy fanahina ary ianao ahoana tsy ametrahako hoe raha izao i raha mahita zaoko za zao mba maniry hoe mba misy reportage ny Real TV momba ny hoe fanomanana G des Îles zay efa mba mandefa ihany kosay manao kosay anaty fampahalalam-bako de hoe izy anao hoe ny délestage sisy délestage zany rehefa mbola tsy mandraraha ny hoe histetika stratégie zany histetika ny firenetsika momba ny angovo fa mipilipili vava fotsiny ohatran'le candidat anala CP sy anala BPC hoe inavy ny azahoana angovonaratra de hoe ny rivotra ny rano ny rendrano ny masoandro de eo tsika izy moa tsy mahalala an'ireny tanisany saina rehetra reny fa rehefa miditra ianao any aminao hoe tsika manana tsy miroro ahoan'iny zao tsika efa mba saiky lasa ny volobe sy saofika nakatso raha hiteny amin'ny za manko na eno misy zandrilahy iny ny teny maly fakomaly angamy iny hoe président ve hiteny an'izany hoe nationalité zany hiteny an'izany hoe fifidianana zany fa ny délestage no resany asiavo miresaka délestage eo ary ny président inona nataony momba an'ireo tanysaiko ireo fotsiny nakaiza ireo nahoana ny tsy nivoaka foana hatramin'izao ohatra takan'izany inona moa ny resanao anankiray tao délestage vidim-piainana ny vidim-piainana sadambola moa zany fa tsy hoe ero vidim-piainana fampanarana zany tsy faly-palemana ihany ko saika adiniko satria vidim-piainana maro zao tetsa fahasankarana misy tonga de manapoka basy de zany ny eto amin'ny tanàna basy ny zalahy reny mandehandeha renika ny vidim-piainana zao noho izy ny fahefamividy no azo amboarina vidin-javatra ny mahafean'iny de famokarana eto atoerana fa tsy ny ministry ny commerce lasa ministry ny fanafarambary tsy zany akory fa ny famokarambary eto atoerana ny fifamoivoizan'ny vokatra eto atoerana
misy anao fampananana asa zany miditra amin'ny fahefa mividy zany. Ny fahefa mividy manko de zao raha ny zanakao 30 taona 5 taona mbola ao atokatrannao mamelona azy tsy maintsy midina amin'ny fahefa mividinao e. Fa raha ohatra ny zanakao iny 20 taona 20 taona de fa miasa ary mitodika aminareo zandreo amin'ny université azao tsy misy mamono tena hotifirin'ny olona rehefa mitaky borsa ohatran'io gadrain'ny olona fa université tsy mampiasa tsy ahitana asa zany no misy de borsa kely iny manjary hamonjana ny aina sy ny fahafahana mihitsy mba azahoana an'iny. Ary ity mahatsikaiky mahampime ny ministry ny asa napetraky Ingatsay Christian zao no momba azy Ingatsay Christian dia hoe anga izy zany expert tao amin'ny BIT ny sahanany Madagasikara, Comores, Seychelles, Maurice. Le raha matoa napetrany ministry ny asa vadina olona présiden'ny CENI zay inspecteur du travail fa ilenga expert ny BIT zany hoe tokony ho havanana mihitsy amin'ny tetika fampananana asa amin'ny firenena anankiray. Aity izy ity zavatra manao papier sy dossier manao bokina projet fotsiny azahoana financement fa tsy capable mametraka amin'ity ministra ty hoe reto ny stratégie isaparitra any eo de miditra eo amin'ny resaka hoe fahefana isaparitra mihitsy reto ny stratégie isaparitra miteraka asa isaparitra zao ny stratégie ampananana asa inona moa filazana an'izany pro emploi isaky ny misy zavatra ataon'ny ministère économique sy ny sisa de mba heno hoe zao ny mahatonga an'io tena miteraka asa be tsy maheno an'izany ianao na amin'nga expert ny BIT na amin'ny raha matoa ministra zay vadina inspecteur du travail fa izay io de fa napahakevitra amin'ny fitondrany io hoe misy tetika sa tsy misy tetika ary anao sa tsy anao zavatra azo nararotina mihitsy any fahasairanana tamin'ny covid reny ametrapetrahana zavatra tsotra satria tsy sarotiny be ny olona tamin'ireny fa tena sarangotra amin'izay ilaina. De eo koa zany le olona tsotra manana fahaizana tonitony salasalany eo afaka manao tolotra fa nga nisy an'izany tsisy an'izany le apetraka aminao zany eto tsy ho vitany amin'ny lahady sy mpatonga ny novambra zany resaka apetraka ao zany tsy ho vitan'izany fa zany ary mba misy any ny atao hoe urgence ny lara-pahamehana misy zany solution à court terme moyen terme à long terme sy ny sala am'izany kosa satria matiany le vahoaka rehefa tonga sola version asa ianao aloha sy ny famiakavianao raha mba miaina an'izay fahasaiana an'izay za zao ary nandeha nakaty aminao taty azy ao olona mitady namany eraky ty rehetrarehetra ty azahoana miakatra ty zay ngany ny tomobiliko soa tsy veliko tsony ny tiako lazaina aminao de hoe le sokajin'olo loatra atsika izao nandrorona mihitsy na farikenany zay ka misy zany solution à court terme moyen terme long terme zao oka ho takatry ny mpiray firenena amitsika fa vao mainka amin'ny lentika izay raha ohatra ity fifidianany ty avela ho savoritaka sala amin'io ary raha ohatra io vao hitsitsika sy voamboatra atsika mba milamindamitsika amin'ny tsisy krizy tsisy krizy aloha zao ny à court terme sy ny immédiat momba ny fiainan'ny mponina ile mitaka manao hoe ataovy fifidianana fefaleo fahasairanana ny olona raha ataonao am'izao toe-javatra kehitriny zao mififidiana vo mainka ianao letika zay aloha ny à court terme zany ny à court terme moa de le hoe azo atao tsy avetrany akory azy zay le immédiat zay le immédiat zay le hoe zao de zao avetrany ny à court terme ty tsy magie nefa ohatrany magie tonga de apetrao ny fahefam-paritra fahefana isaky ny faritra ary tonga de vatsio an'izay ilaina rehetrarehetra tonga any am'le fitsinjaram-pahefana ihany tsika zany ao anatin'zy tsy tiako le tena hoe fitsinjaram-pahefana mivoy daholy ary miteniteny foana daholy
de ataoko miteniteny foana de zao ny sasany rehefa hoe manao tsinjaram-pahefana de hoe ataovy hoe zao porsany aty amin'ny fahefana foibe de zao porsany ary amin'ny ivondromoaka tsinjaram-pahefana fa nga io chiffre fotsiny ohatr'izany fa le fahefany any amin'ny faritra mihitsy ny fahefany mihitsy jereo tsara ny tao amin'ny inona moa zao ty atao Moramangy ty fitrandrahana Ambatovy tao Ambatovy zao de voanitrohan'ny fahefana foibe ndray le redevance tokony makany amin'ny commune satria hono hoe adala tsy mahalala an'izay mahasoa azy ny commune zany zavatra azo atao am'le lazaina hoe à court terme le hoe atao tsy ela atao maika zavatra ohatr'izany betsaka ny faritra misy anohatr'izany à court terme raisinao zao io knapy io zao na ireo hosti mbany Amita mbany Smith San Diego ny Omita ny Thomas na ny Oziefa ny Fianaratsoa ny fitantanana an'ireo volan'ny mpiasa nge zany miraraka ao zany de volan'ny mpampiasa fa le mpitondra fanjakana miady toerana mba ho filakevim-pitantanana amin'ny knaps amin'ny hosti amin'ny Amita amin'ny atao inona anao tantely afadrako tsisy volan'ny fanjakana akory eo na kely ary reny manko manamaivana ihany arak'izay zakany na ny fitsabona ny mpiasa ny fahasalamana zany izany tsy mikaikaiky am'izao fotoana zao hoe tena perta raha voamarary le mpiasa nefa ny mba manana andreny ho asiny ankohonany aloha fa de faly te hitavana le mpitondra fanjakana de miady toerana ho conseil d'administration am'ireny ary miady toerana ho président am'ireny mihitsy aza zany zavatra azo ovaina aingana avetrana à court terme zay ho an'le miasa aloha fa efa olona efa ho efatretsy mivoakasika izay teny aingko zay mpiasa efa ho efatretsy de miaraka mivady aman-janany fa io de tavanina rehefa andeha ho any Suisse ho any Genève de mody hoe ho any amin'ny fivoriany be tena tsy malala ninina am'izay any aza de mangarona amin'ny knapsa atao indemnité bon afindrako ary amin'ny tatsa ny ataoko hoe tatsa de le olona mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena de ampiarahako ao ny mpanjono ny fiahinany reny ny fifarimbonan zareo reny ao anatrehan'ny aretina eo anatrehan'ny ny voina ohatra hoe voajanahary ny zavatra voajanahary zany zavatra azo atao avetrany zany hoe atao hetsika makamin'izany ny famelomana ny tsika mana-tanora be dehibe reo mamono tena mitaky botra reo reny ange azo alefa hoe manampy ny any ambanivohitra rehetra any de izy mahazo mety mihoatra noho ny borsara le tanàna zay esany mba mahaiky koa mba afaka koa nge hoe mba boay kely na isipa kely manana licence miandry asa na vita premier cycle na manana baka no mandeha hofanina de mampianatra ohatra na manao agent communautaire mpanao vaccine sisy betsaka ny azo atao fa tsika gasikara ohatra ny lasa ny hevitra voaka keto sao lasa tsy milamina tsony fa tanisanisa fotsiny satria zaka tianao am'leo inona le azo atao am'le amonjenany maiky fa ny tsy izy de le manontonona fotsiny hoe metsika asa ny tanora amboaritsika ny fandripahalemana ataotsika ny fandripahalemana zao izy ty mety izy tena nentsika raha miteny an'ity ndraindray ange zao le miaramila apetraka manao dasy moa filaza azy ndraindray nge reny no mikapoka an'le tambany vohatra mitaky vola mitaky vary ohatra fa raha avadika hoe mpampianatra sy mpanoro ary mpanazatra ny mpiray tanàna ho amin'ny fierovana ny tanàna
mamindra ny fahaizany sy ny fahalalany zany sady encadreur fa tsy ianao zoro kely ary amin'ny ambanivohitra ary zany zavatra azo atao zany fa zany a rehefa misy ny fahefa-paritra ka manam-pahefana président pokotany mametraka hoe ampianaro reto olonay reto a nareo mandalo eto a miala eto nareo a tokony mahay reo mahavita na système d'alerte ao anatin'ny tanàna ara zay vergisa raha-pitsy maraina vao afaka mivoaka ny trano ohatra na le fiatsika faran'izay tsotra hoe rehefa mitorabaton'ny varavarakelinao ny dalo tsy ahafahanao mivoaka de tsisy nampianatra ny olona an'izany tsy am'izao raha miantso fonjena tsy ambadika dia mafisina mafisina ny trano tsara am'izao rehefa lasa ry amin'ny le amo lasa ry amin'le vohatra anankaray ary le dasy manao ina moa filazana zany manao rondy atiny misy mamely ka betsaka ny azo atao fa ny azo am'tinan'izay teneniko rehetrarehetra de hoe metehitra amin'ny herin'ny vahoaka am'ireo zavatra rehetrarehetra reo za mahatsapa tena azy hoe toratora-po daholo le navoakako teo kanefa ny zavatra tsotra mora azo atao avy hatrany za manko terenao amin'ny hoe inona ary ny court terme de voatery miteny a fa zany a tokony ao anatina tetika mazava tsara zany satria za nyteny aniny teo zao de efa misy mijery misy miteny alohan'ny tele hoe aiako lesy vola ao am'izany hitanao ahitany zany ahitany zany ny antaninao ihany koa hoe court terme zany manko asa ao anatin'ny 4 taona 5 taona zany hoe sikla ray na mahery ao anatin'ny fianarana ny université tsika everiko fa tokony a tonga de manapa-kevitra ny amin'ny hoe amin'ny lafiny inona tsika no tena hanao dingana ny ataoko hoe amin'ny lafiny inona de ohatra hoe eo amin'ny lafiny hoe scientificité ve eo amin'ny lafiny hoe employabilité ve ny scientificité de le hoe ny fahaizana ara-tsiansa mitaha amin'ny eraky zao tontolo zao sa hoe employabilité zany hoe fampitomboana aingana ny mpianatra avy de azo ampiasaina de zay zany azo atao a court terme zany ataoko hoe a court terme manapa-kevitra ny université hoe tiany priorité atsika de miaraka amin'ny orinasa ny fitantanana ny université miaraka isan-karaha aloha ajanony eo fa lasa tena ataon'ny olona hoe monsieur torapo eto a satria averiko ihany a tsy ao anatina resaka tena voalamina vinam-piarahamonina moa filazan'ny mpanao mpilivavan'izay tsy anatina tetike voalamina nresako aminao eto fa mba te hamaly an'le fantaninao fotsiny a tsy te hanao hoe mankasiraka anao ny antony resako an'iny moa mba hoe adeo a zay fifidianan'izay fiainam-bahoaka am'toy foana de zay mazava-dehibe an'iny zanatrany zany efa tapitra ny fotoanatsika ne toko travela satria mame toromaka ihany ko ny teknisiany ny tsy ambadika etsy a mankasitraka nanakina sain'ny fandarana raha misy afatra fa mitinana mety misy zavatra tena ho ampitena kanefa tsy nantaniko a fotoana ny arosoto efa nantaninao fa ny tiako tsindrina angambany a de hoe ity farany herinandro ity misy zavatra mety ahatonga atsika afaka manao mora ny fanovana sy ny fanarenana fanorenana eto amin'ny firenentsika na mety vao mainka ampiletika atsika mihitsy za de mampirisika n'zay nyresaka hoe tia tanindrazana manko misy ny olona tsy menatra misoratena hoe tia tanindrazana sy manositra ny olona zay indraindrainy hoe reny ny tia tanindrazana fa ny fitiavana tanindrazana de ireto malagasy reto ireo ve ampidiritsika amina afo be indray arinan'izao fifidianan'izao sa mba asitsika lalana makaminy mazava mba tena teny erahana mba hoaka ny fifidianana zay ho avy zay a tsy hamotsotra
hoe anipikany ininona miseho eo fa ny mahasoa antsika menakavy kosa de ny ahatonga ny fifidianana zay ho avy ho tena ny tena fandrika lehibe mahazo atsika zao a de ny aminy hoe mbola hoentitsika amin'ny fifidianana ho avy zao amin'ny novambra ve zany ohatra io resaka fizakana zon'olom-pirenena io de mba eritrereto hoe inona ny mahazo atsika zavatra sasala am'izany ny tiako apetraka hoe tsy azo maivamaivanina ary tsy azo atao hoe mandana amin'ny resaka am'le zay a zao tsika amin'ny resaka zao a to misy zany a manao an'le ataony hoe inona moa filazanareo mpanao télé an'ity le hoe mampiresaka ny olona eny an-dalana micro-trottoir to misy fampirisihana mihitsy député fampirisihana ny assistant parlementaire fampirisihana sénateur hampanao micro-trottoir any misy azy avy any a ary mampitenin'ny olona hoe tsy adinay aty zany fa zay tsy mahanana an'izany zany nationalité zany tsy zany an'izany fa ny anay aloha andeha mififidianana fa efa mijaly zahay iaho ho babenareo mivokatra zany raha de zany ny ataonareo antondra raha vetivety eo zay ngamba ny azoko tenenina aloha mankasitraka le mato Constant Vilson voaresakitsika tao anatin'izay oraray mahery zay a ny zavatra misy eto Madagasikara everiko fa tena tsy azo itifirana daholo zany rehetrarehetra zany a mino araka ny nambariko tena mpiandohany mba hisy antsika ao anaty mba hisy vokany ihany koa ny adihevitra ny tsika teto fa tsy ho lany andro isika mankasitraka anao indrindra tompoko nanaiky nasain'ny fandarana tamin'ity andro ianareo nisorana de raha misy anina moa ny réseaux sociaux eny misy foana de laza alao ilaza eny ny mpiaino sy mpijery mahita hoe tiany fotana ny teneninao tao raha Vilson zay manaiky foana mankasitraka eny tompoko isorako manoko antsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatrany farany tamin'ity alina ity a mba ry toromasomamy mametraka ny mandrapitafy fa ho manaraka inay tokolasy tompofafy veloma tompoko Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.